manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tonto saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko ato amin'ity tokantrano izay mampandroso izao fahitalavitra izao, na ihany koa amin'ny alalan'ny ireny YouTube na ny Facebook na ny fitaovana maro samihafa tserasera no anaranao izao fandarana izao, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zany moa zany no anaran'ity fandarana ity. Ny mampiavaka an'izao fandarana izao zany dia sady manesitsika mamaky ny Baiboly ray manontolo no ihany koa mamakafaka ny tenin'Andriamanitra araka ny fahalalana izay mba hanomen'Andriamanitra anay izay eto amin'ny micro aloha zany hatramin'izao, dia zay no entintsika izany. Miarabanao koa ny tenako zany pasteur Alvaresa tafaradalany eto indray androany. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony ary miarabantsika manakavy naiza andraisana zao fandarana izao na eto Madagacsar ny ambanivohitra any eto Antananarivo na aty ampitan-dranomasina aty, dia aoka ho tahina indray ianao amin'ity fotoana androany ity. Eto am-piandohana dia hivavaka ho anao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ny tenako ranomarina, dia hanao délivrance mihitsika ho anareo izay manana fivitosana ao anatin'ny kibo na misy aretin'andolava somary fanipanina ianao amin'izao fotoana izao, tsy tena tory tsara ihany koa amin'ny alina, na misy adi-tsaina tena mikika anao manokana. Izao no tenin'ny soratra masina manao hoe makanesa ho Jesosy ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesatra entana, fa izany hanome anareo fitsarana. Ny na dia tsy mifankahita amin'ny vantana azy tsika dia tsy ataontsika ho sakana mihitsy ny tsy fifankahitana amin'ny vantana. Ianareo moa zao no mahita anay fa tsy mahita anareo kanefa na izany aty zany dia ny fanan'Andriamanitra dia mahita ny tsiraray avy ary manasitrana izay rehetra marary na manaintaina natao anatin'ny tokantrano ity. Ivavakatsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao indray mbola nomenao manjara fitenenana eto amin'ity micro ity, afaka hitorin'ny teninao sy hanambarany filazantsaranao amin'ny reto vahoaka marobe maneran-tany manerana Madagasikara eto Antananarivo sy ny manodidina. Sokafo ny fon'ny mpijery sy ny mpiainy tompo mba tena azoto hiaino tsara n'izany teny zany, andray tsara n'izany tenin'Andriamanitra zany, andray tsara n'izany afatr'Andriamanitra izany, araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe aoko ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo, hitoetra betsaka ao anatinareo. Dia izany teninao zany tompo hatrany amin'ny boky ny Genesis zao zay nefa novakianay teto sy nianaranay teto eo amin'ny Samoela voalohany toko 2:20 tsika androany tompo, dia mba hipetraka ny amponin'ny olona sy any an-tsain'ny olona ny teninao ry Andriamanitra rainay. Ny soratra masina ihany koa dia milaza manao hoe mandefa ny teninao ianao mba hanasitrana ny marary ary manafaka azy amin'ny longozo izay nienjerany. Anio dia misy olona tompo ao anatin'ny tsy fahasalamana, marary manaintaina, misy fivitosana any anatin'ny kiboany, misy amin'ireo olon'ireo tratran'ny hernie, tratrana aretina any amina rein na any amin'ny prostate na any amin'ny aty. Misy olona tena mikohaka mafy amin'izao fotoana izao, tsy mitsahatra mihitsy mikohaka efa rotokom-bolana zay. Misy olona ihany koa mijerina mahita an'ity fandarana ity na miaina ao anaty fanaintainana mihitsy izy Andriamanitra, miakatra ny tosi-drana midina dia tratran'ireny fanipaniny ireny tsy natory mandrakalina. Ao ny misy tratrana areti-po tena hoe marary ny fony dia mandalo fivitosana ny vatany amin'izao fotoana izao. Ny mahafinaritra nefa ny tompo dia voalaza amin'ny tenin'ny soratra masina manao hoe izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, ny dikapoka tamin'ny Jesosy Kristy tompo dia fanasitranana ny aretina rehetra. Noho izany dia mandidina aretina rehetra miala, mitsahatra
amin'ny anara-maherin' jesosy, amin'ny anaran' jesosy kristy, amin'ny anaran' jesosy kristy. Ary za de mandidy andreo asana devoly herin'ny maizina rehetra zay mamatotra anreto olonreto, miala amin'ny anaran' jesosy zany, poteko zany amin'ny anaran' jesosy, ravaravako amin'ny anaran' jesosy satana sy ny asany zay manafika an'ity fianakaviany ity, manafika anreto olonreto amin'ny anaran' jesosy, amin'ny anaran' jesosy. Mino Andriamanitra fa isy fahagagana ho ataonao, fanasitranana, famonjena lehibe ho ataonao n'ity olona ity, amin'ity fianakaviana ity Andriamanitra rainay. Ary misy olona zay mijery sy mahita zao fandana zao tompo, manana problema manokana zay tsy voatantara eto za de mifona aminao mba hidiranao an-tsehitra manokana ane ao anatin'izany fiainana zany fianakaviany zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta. Ary mivavaka sy mitsodrano mba ho tahina ihany koa reto olona zay efa tahin'Andriamanitra, satria de misy olona tompo tena tahinao mandeha tsara ny fiainam-panahiny, tahina ny fahasalamany satria tsy marary izy, mifankaty tsara izy mivady, ny vola miditra tsara, tsy misy aretina mamatotra azy, engany mbola ho tahina misimisy kokoa zany olona zany Andriamanitra. Ary na izany na tsy zany de ny fitahina zay efa nomenao azy dia tsy avarim-bariana azy reny fa vao maika kosa hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy, amin'ny anaran' Jesosy, amen. Amen. Ndao mankiteny arsika pastera ato amin'ny Samoela voalohany toko fa 7 ary toizasika amin'ny Samoela voalohany toko fa 20 zany toko fa 7 andiny fa 5 ka hatramin'ny farany fa 20 dia vakitsika. Ny nitoeran'i Davida tao amin'ny Saoly sy ny nialonan'i Saoly azy. Ary no nahitany Davida nandeha hiady tamin'ny Filistina ny Saoly dia hoy izy tamin'ny Abnera komandany miaramila, ry Abnera zanakiza moa zaziny. Ary hoe Abnera, raha velona koa ny ainao ry mpanjaka, tsy fantatro velively. Ary hoy ny mpanjaka, antanotanio na zanakiza iny zaziny. Ary no niverina avy namony le Filistina Davida dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatin'ny Saoly. Ary mbola teny an-tanany ihany ny lohan'ilay Filistina. Dia hoy Saoly taminy, zanakiza moa ianao ry zatovo. Ary hoy Davida, zanaky Jese Betlehemita mpanomponao aho. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiky piti tamin'ny Davida ny fanahany Jonatana, ka dia aty azy ohatrany tena mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro zany ka tsy namela azy ho tany an-trano ray nitsony. Ary Davida sy Jonatana no fanekena no ny fitiavany Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesorony Jonatana ny akanjony ivelany zay teny aminy ka nomeny an Davida mba amin'ny akanjo fediny sy ny sabany sy ny tsipikany ary fekibony koa azy. Ary Davida nanafika ka hita fa endry tamin'izay rehetra nandrany Saoly azy, ka dia nataony Saoly mpifeny miaramila izy sady nankasitrahany olona rehetra sy ny mpanompony Saoly koa. Ary no nitonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namon'ilay Filistina dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandiha hitsenan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny abongatapaka sy ny fifaliana ary ny kipatsana. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe, Saoly nafaty arivorivo fa Davida nafaty alinalina. Dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany izany teny zany, ka hoy izy, ny an Davida nataony alinalina lahy, fa ny akosa nataony arivorivo ihany, koa ny fanjakana ihany sisa ny tsy mbola azony. Ary Saoly hatramin'izany andro zany dia nangarika an Davida. Ary noho ny ampitson'iny dia nisy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Saoly, ka dia maolo atao an-tranony izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka amin'ny fanaony isan'andro ihany. Ary nisy lefina teny an-tanan'i Saoly, dia natoraka Saoly ny lefina, fa hoy izy, amela an Davida aho fa ataoko miboroaka miatra mirindrina. Fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Ary Saoly natahotra an Davida satria Jehovah nomba azy, fa Saoly kosa efa nialany. Koa dia nesorony Saoly tsy eo aminy Davida, ary natao mpifehy arivo, dia nitarika ny olona voaka sinititra izy. Ary Davida dia hita fa endry tamin'izay rehetra nataony, ary Jehovah nomba azy. Ary no nitany Saoly fa endry dia endry Davida dia natahotra azy izy. Fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa dia tiany Davida satria nitondra azy nivoaka sinititra izy. Ary hoy Saoly tamin'ny Davida, indro omeko vadinao meraba vavy matoka ko mahereza hoay ianao nefa ianao ary media ny adin'i Jehovah. Fa hoy Saoly,
aoka tsy nitanako namely azy faoka nytanany filistina no amely azy fa hoy davida tamin'ny saoly zinona moa aho ary manahoana nytoetry ny mpianakaviny raiko ao amin'ny israely no vonantompanjaka aho kanjo nohony tamin'ny andro tokony namoana amin'ny meraba zanaky vaviny saoly hoan'ny vadiny davida dia nomena vadiny adriela meolatita izy fa mikala zanaka vaviny saoly kosa dia tiany davida ary nisy nanambary zany tamin'ny saoly ka sitrako saoly zany fa hoy saoly meko azy izy mbo fantriky aminy ka amelezany tanany filistina azy dia hoy saoly tamin'ny davida fa nindroany mahavonantoka anao zao ary saoly nandidy ny mpanompony hoe miresa mangingina amin'ny davida ka ataovy hoe indro tiany mpanjaka ianao ary ny mpanompo rehetra tianao koa dia maneky ihany vonanton'ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony saoly nilaza zany teny zany tamin'ny davida fa hoy davida moa ataonareo zavatra kely zany vonanton'ny mpanjaka tsy hitanareo fa zao dia olona malelo sady tsy manan-taza ary ny mpanompony saoly nilaza taminy hoe zany no navaliny davida dia hoy saoly zao no olazainareo amin'ny davida ny mpanjaka tsy mila rena be ho vodiondry fa nimariky ny fahafatesan'ny filistina zato lahy ihany mba ho famalinany fahavaliny kanjo hevitry saoly hahafaty any davida amin'ny tanany filistina izany ary rehefa nambarany mpanompony saoly tamin'ny davida zany teny zany dia sitraky davida ny vonanto mpanjaka raha tsy mbola tapitra ny fetrandro dia niainga davida ary nandeha sy ny olony ka nahafaty filistina ronjato lahy ary davida nitondra mariky ny fahafatesany ka nanisy azy teo anatrihan'ny mpanjaka mba havonanto mpanjaka azy dia nomeny saoly vadiny davida mikala zanany vavy ary saoly nahita sy nalala fa jehova nombany davida ary mikala zanany vavy ty azy ary dia vomaika natahotra ny davida saoly ka dia tonga fahavaliny davida mandrakariva izy ary ireo andrenany filistina dia nanafika ary isaky nanafika izy dia davida no hita fa endry noho ny mpanompony saoly rehetra ka dia nisandratra ninarany pasteur amin'nysora pasteur alvaresy samoela voalohany toko fa valambe folo moa zany zao tsika pasteur tamin'ny omaly dia nresaky tsika nylay naminony davida ny goliata tantara efa tsy izovina amintsika tsony zany tantara izany ary namaranatsika azy nga manra ohatra somary fitindriko ely tamin'ny toko fafito ambe folo iny de le hoe i davida ilay tsy nandeha na tsy nanao ny fitafiny saoly fa tena hoe nitafy an'ilay fitafiny kristy zany hoe nisorona zany le mahasaoly satria tedavony saoly hotafina indray ny voninahitra rehefa mpandresy eo ary raha nitafin'ny fitafiny saoly koa izy mazava ho azy pasteur fa resy davida ny resy davida zany hoe takona le voninahitra andriamanitra teo aminy fa ny voninahitra saoly no nitranga teo dia nisorona le fitafina ary tamin'ny teny mpahendrena be no nanalany azy manao hoe tsy mahay mandeha amin'irety fitafinao reto dia nisorona le fitafina ary dia nitafy an'ilay fitafina zay nomen'andriamanitra azy foana izy iny moa zany efa nazavaintsika teto manao hoe tsarovy tsara raha lasiana mba malalo amin'ny tompo fa ny eto ambonin'ny tany ity mandalo ary ny baiboly pasteur dia mampianatra manao hoe fa mandalo izao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'andriamanitra maritra mandrakizay maritra mandrakizay 70 taona ny andro ny ainana ety arata iny mateza dia 20 taona ny zavatra mampalahelo aza tatoato dia be lehibe reo ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana dia modimandry ary apatsahivonantsika foana hoe ao amin'ny tompo tsy misy deuxième session hoe tsy afaka première session ianao fa tsy nahazo moyenne fa 905 ny moyenne anao satria mety hoe 975 ny délibération dia tsy nahazo tsisy an'izany pasteur fa rehefa tsy afaka indray mandeha dia ozy izy lay fitenenana anakiray zay manao hoe mampamangy ka eto ambonin'ny tany zany ianao no manino ty izy hoe manomana ny hoavinao mandrakizay ary lay fitafiana dia efa nazavaintsika sehanao teto tamin'ny omaly hoe galatiana toko fahatelo andiny fito amby roapolo izy ny soratra masina na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny kristy dia mitafy any kristy ny fitafiana resahany baiboly eto zany raha tsorona ny marina tsy milaza ny foto-kevitra tsikitsika eto pasteur alvares fa ny foto-kevitra ny baiboly dia ny batisa ny fibebahana sy ny finoanan'i jesosy kristy tompo zay lay fitafiana resahany volazan'ny ten'andriamanitra ary eo anatin'izay le fitafiana dia ny batisa izay dia ozy izy jesosy mantsy an'ny nicodemos manao hoe lazako aminao zao ry nicodemos fa
raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra, tsy mahazo miditra mihitsy ny fanjakan'andriamanitra. Le ateraka ny rano sy ny fanahy dia efa tena jerentsika ny dika teny fototra pastera hoe inona moa le rano sy ny fanahy, dia ateraka ao amin'ny fanahy masina aloha, zany hoe tokony mandray ny fanahy masina zany ny olona rehetra. Dia le ateraka ny rano dia ireo olona mibebaka na ny ray an' Jesosy dia atao batisa, dia ny fitsangana le olona avy ao anaty rano iny le hoe nateraka ny rano, tena rano arabaky teny mihitsy zany ny resaka eto pasteur Alvarez, dia mitsangana olom-baovao le olona ao aorianan'izay batisa izay. Ary zany tsy tokony anamaivanana hoe rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia indraindray sendra hoe ziriziry fotsiny amin'ny foto-kevitra ao anao hoe tsy zany rangano nampianarina anay fa samy miazona ny azy fa aza mitsara mba tsy ho tsaraina ny mpanenjika toujours afara. Dia lasa misy an'izay le fomba fitenenana fa tsy resaka zay le izy pasteur fa tena resaka marina ara-baiboly resaka fahamarinana ara-baiboly. Ka ohatraohatran'izay le fitafiany Saoly, le fitafiany Saoly zany dia fitafiana le hoe zoianny ana ny solony David zay, dia nitafy an'ilay fitafiany Kristy izy. Ary zay fitafiana nanaovan'izay no niteraka fandresena ho azy zany pasteur Alvarez, tena hoe nandresy David noho izay fitafiana zay tamin'Andriamanitra nanaovan'izay, ary moramora tamin'ny foana nandresy an'ity Goliata ity. Dia efa nazavantsika isanao teto miverimberina foana le hoe ireo teny rehetrarehetra voasoratra ao bokin'ny Apokalipsy hoe izay maharesy dia natao an'ny olona vita batisa ny resaka eo pasteur. Ny olona anankiray tsy vita batisa tao anaty ranobe zany hoe tsy natao batisa tamin'le voalaza tao anatin'ny Baiboly, dia manahirakirana ny milaza azy hoe mety tsy ho mpandresy mihitsy zany izany olona izany pasteur, satria lalana anankiray entina mandresy ny fahotana zany dia ny faneken'ny olona ampanetretena ilay batisa ny fibebahana sy ny finoana an' Jesosy Kristy tompo. Zay ny amin'iny pasteur fa hidritsika ao amin'ilay toko fahavalo ambin'ny folo zay novakinao teo. Mazava ho azy moa zany ny soramandreto fa resaka fialonana. Saoly tamin'io mbola teo amin'ny fitondram-panjakana, mbola nanana ny prime ministre izy, nanana ny gouvernement tarehany, mbola teo daholo zany ny tompon'andraikitra ambony zay notendreny ny secrétaire général, ny tary kabinetra, ny inavy mbola teo fitondrana ara-dalàna izy zany. Fa izao fotsiny David efa voaositra ho mpanjaka zany David, ary ny fanjakan'i David mbola tsisy olona nanjakany, mbola tsisy olona teo nanjakany David zany, na dia ny fokony Joda aza dia tsy mbola nanjaka David tamin'izany fotoana zany, fa mbola ohatrany hoe tandapa tao amin'ny Saoly izy, tandapa tao amin'ny Saoly. I Saoly nefa dia nahalala fa tena omban'Andriamanitra ty David ty, omban'Andriamanitra ty David ty. I Saoly ihany koa dia nahafantatra fa efa nialan'ny tanan'Andriamanitra izy, niala tao aminy fanahy masina, ary lay fanahy ratsy no nirotsaka tao anatiny tao, lay fanahy ratsy zany hoe le ositra zany tao amin'ny David, fa lay fanahy ratsy tao amin'ny Saoly. Ka io mantsy pasteur zany somary resaka kely an'izay ositra zay, tsika aloha miloha niverenako kely amin'ny tantaran'ny Saoly teo. Lay ositra misy zavatra tsy ho vitan'ny olona mihitsy zany raha tsy ao anatin'ilay ositra pasteur, raha tsy ao anatin'ilay ositra. Io moa ny atao hoe ositra. Ny ositra raha ny marina dia ery anankiray omen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, ery anankiray omen'Andriamanitra ahavitana zavatra mihoatra ny lalàna ny natiora, zany hoe mihoatra noho ny fahaizan'olombelona. Ery zay omen'Andriamanitra mba hatratsarana ny tanjona impossible, zavatra tsy tokony vita nefa vita. Ohatra hoe misy Goliata eo alohanao tsy tokony ho resinao nefa resinao, zany le hoe mahatratra ny tanjona mihoatra noho zay rehetra eritreretina sy heverina. Jereo tsara zao, raha misy olona anankiray zao mpitolo filazantsara izy pasteur Alvarez, mety mahay mitory-teny, mahay mametrapetraka verset, mahay tena manambara ny tenin'Andriamanitra, nefa tsy ao lay ositra, tsy ao lay ositra na la hery manaparitaka azy, dia lasa karaiky be le fitoriana filazantsara, lasa maina le fitoriana filazantsara, lasa ohatrany hoe tsy misy fiatraikany any am-pon'ny olona ilay teny rehefa tsy ao zay ositra izay pasteur Alvarez. Ary zay nilana le ositra zay. Ny fahombiazan'ny apôstôly zay natonga an' Jesosy manao hoe aza mietsika eo Jerosalema aloha mandram-panafina ny hery anareo avy any amin'ny avo, dika zay de hoe andray fanahy masina nareo ary andray ositra nareo, ary amin'ny alalan'iny ositra iny no hiparitany filazantsara faran'izay malaky. Io koa ny pasteur na dia ataoko io amin'ny resaka tontolo ny arabola io
amin'ny tontolon'ny arabola eo amin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray ohatra hoe sahirana arabola dia zavatra mety misy zany, zavatra mety mandalo zany. Fa izao za mahita pasteur hoe ny fitahina arabola ho an'ny mpanompon'andriamanitra anankiray, ho an'ny mpino anankiray, de eo ihany miezaka hoe mitady vola ary zay mampirisy anao miesa fa saingy zao misy olona miasa fa tsy mety tafavoaka firy mihitsy. Ny dikany de izao mila ampitomboana lay fahasoavan'andriamanitra ao anatinao, lay ositra ty aminao, satria lay ositra no misarika an'lay fitahin'andriamanitra. Pasteur Alvarez mpiano ajaina etsakilan'izay nefany a dia raha amizay atsika ny baiboly dia rehefa manomboka mitombo zay ositra ao anatina mpanompon'andriamanitra anankiray zay de tsy lavitra ny fahavalo, tsy lavitra ny mpamingana, fa eo akaikeo ihany ny mpamingana. Ary ny mpamingana de mety olona mifankazatra aminao, ny mpamingana de mety olona nanolo-tsainanao, ny mpamingana koa tsy voatery ho zay fa mety olona tena avy any ivelany mihitsy. Teto moa zany a dia i Saoly mpanjaka zay nieritreretinao hoe oray-pitaiza any Davida no mialina anazy. Pasteur Alvarez nina moa nampialina azy ne tsotra be na ianao an'le feo hoe Saoly nafaty arivoarivo fa Davida nafaty an'alina. Zarany Saoly aza mba nazo an'izany hirahira zany satria raha marina tsisy ninina vitan'ny Saoly eny eky Davida no niaritra ny mafy fa mbola natao hoe nafaty arivoarivo indray azy izy de nefa tsy zakany mihitsy de ozy izy le zavatra nyteneniny eto jereo ne le teniny sady mampimeny mahasosotra no mahatezitra indraindray ozy izy hoe de tezitra indrindry Saoly fa tsy sitrany zany teny zany ka ozy hoe niany Davida nataony alinalina lahy fa ny akosa nataony arivoarivo ihany jerenao ne le zany le fomba fiteny sady tsy montina mihitsy any no fomba fiteny tonga de niany Davida nataony alinalina lahy de misy areti-po zany sady tezitra zany ary tonga de raha misy lefony zany tonga de mamono ary raha misy basy zany tonga de mitivitra zany ny anazy ranga nataony alinalina lahy fa ny anaranga nataony arivoarivo. Hitanao resaka felonana zany le hoe olona ny elan'ny fanan'Andriamanitra io pasteur za de mitenenao hoe raha misy olona anankiray ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra ianao manomboka tafalatsaka ao anatina felonana hoe misy fiangonana ampiasain'Andriamanitra na mety misy zanaka ho ara-panahy ohatra ny tenanay zao de manana zanaka ara-panahy be dehibe zay miteraky tsika tato amin'ny tompo de misy ampiasain'Andriamanitra ny zanaka ara-panahy reny misy tahin'Andriamanitra lasa ny ampitany ranomasiny reny sady ampiasain'Andriamanitra mitoro filazantsara any izy no tahin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra be dehibe. Misy mpanombo zanaka ara-panahy be dehibe ampiasain'Andriamanitra eto Madagasikara de jereo tsara pasteur le ray ara-panahy zany na le ray de tsy tokony alina ny zanany mihitsy fa raha vo ao anatina ray anankiray no misy fiangonana mety hoe tsy ray fiangonana mety le fiangonana mety samy hafa fa raha vo tafalatsaka ao anaty fiangonana io de mamperitreritra fa namany Saoly pasteur tena ny elan'ny fanamasina zany hoe le fiangonana zany de mitsofoka ao arinany fialan'ny fanan'Andriamanitra ary le fitsofoany avao tsy mazaka le fandrosony ny hafa mitazana le fandrosony hafa zany mitazana le fandresena oentin'le zanaka aty aorina de lasa be fialonana sisy be fialonana de mitanisa nisy eo zalahy reny ane fa namamitaka ny anatin'ireny zalahy reny ane ohatran'izao sy zao reny misy moa le maivavana indray de zalahy reny ane naka pouvoir avy taria Afrika Atsimo zalahy reny naka pouvoir tany Nigeria reny ane tena hitanao lasa misy resaka ohatraohatran'izany le izy dia reny zavatra reny le hoe fanatao anatin'ny Saoly ary miteraka fialonana zareo tsara fa raha ohatra zao ianao mijery an'ity fandarana ity ka manomboka mialy ianao misy mpanompon'Andriamanitra anankiray tahin'Andriamanitra nampandresino ianao ka manomboka misy fialonana ao anatinao de tady io tsara fa le fanan'Andriamanitra mihitsy no miala tao de izy ny baiboly manao hoe nisy fanahy ratsy avy tamin'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra nanome an'le fanahy ratsy naniraka an'le fanahy ratsy mora ny tena marina naniraka an'le fanahy ratsy ho ao amin'ny Saoly de ohatr'izay le zavatra mitranga pasteur ka iny a ny zavatra tokony atao de hoe fifonana sy fibebahana ary mangataka fahadiovam-po ianao atrean'ny tompo raha tsapatsika hoe nisy tanan'Andriamanitra miala na niala ny fanahy masina pasteur Alvarez. Misy tena zay ositra zay nao pasteur misy zavatra nitranga aloha resaka ny Davida de hoe resaka amintsika moa de misy teboka anankiray tiako mba resana intsy eto ambany eto toko vavalambe folety voalohany aloha Davida aloha zany a rehefa nosorana izy pasteur tao aorianan'ny fanosorana ny Davida tonga de niova le fiainany
niova le fiainany tsy nijanonao mpiandrondro Davida fa zay osotra zay nanokatra varavarana teo amin'ny fiainany ka nisy fotoana zany izy nosoranao mpanjaka de niteny zava-maneno teo amin'ny lasa hitan'ny olona zany ny fahaizany sy ny talentany zany hoe lasa tonga de misy olona mahitanao zany misy olona mahitanao zay le asan'ny osotra zay ianao zao ohatra hoe nandefa de manontany amin'ny orinasa ianao zao de tsy hitan'ny olona mihitsy ianao mahay ianao major de classe ianao mana diplôme ianao tanora ianao mampalahelo paster am'izao fotoana zao mahita tanora ianao nianatra manana licence manana maîtrise fa lasa mikarama malasalama paster lasa mivarotra anana zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny narany mihitsy ny zavatra ataony am'izao fotoana zao nefa namiratra nahitany ampianarana ny olana am'izany de zao tsy nanana an'le osotr'andriamanitra tsy niasa le osotr'andriamanitra fa Davida rehefa niasa le osotr'andriamanitra de zao ifahaizana ny narana sy ny ain'io lasa tonga tao an-trano mpanjaka ary niteny zava-maneno tany an-trano mpanjaka izy any amin'ny toerana ambony ny osotra de manandratra anao any amin'ny toerana ambony ny osotra zany tsy mampifotetaka anao ambany tsy mahatonga anao tsy hijaly fa mahatonga anao isandratra zao voalazan'ny baiboly paster zao voalazan'ny baiboly hoe any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny favalo aloka mavakitsika mihitsy angamba zay tenin'andriamanitra zay zavatra efa fantatsika ihany fa ilaina avakiny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny favalo de zao vaky ny tenin'andriamanitra manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsamby fanahy masina aminareo aly vavolombeloko any Jerosalema sy Jodea Samaria ny am-paravazantany inio tsara izy miteny hoe azo izy tsy miteny azo ositra ianareo fa izy hoe azo hery ianareo ka vavolombeloko hatrany am-parantany zany hoe ny herin'andriamanitra zany mahatonga anao any am-parantany mahatonga anao salavitra fa zao koa volazan'ny tenin'andriamanitra fotoana latsamby fanahy masina aminao de mahazo hery ianao fa zao koa volazan'ny tenin'andriamanitra sy tadidiko any amin'ny liko any rehefa nomena boky Jesosy Kristy tompo namaky teny de zao vaky ny teny manao hoe atao amiko mifanahy Jehova ary nanositra hitoro teny somafaly izy zany hoe rehefa tonga ao anatinao le fanahy masina dia sady manome hery anao izy no manositra anao mifanahy masina zany manome hery anao izy sady manositra anao ary samy hafa mihitsy le zavatra hoentin'ny herin'andriamanitra sy ny hoentin'le osotr'andriamanitra ary mila raisinao zany osotra izany raha mino anao fa ao anatinao mifanahy masina ary aza manaiky anao zay manay ty fandaranty raha tsy mandray mifanahy masina hoe fanahy masina tena milanao manana anjara am'zany mino fa voavela helo koa mifonahy amin'ny tompo ianao raha mbola misy fahotanana ataonao ary mangatafy fibebahana amin'ny tompo ady anomboka andray osotra ianao amintsika miteny zao amin'ny anaran'i Jesosy mandray osotra ianao ary manomboka miseho ny tena maizy ianao le valeur anao le talenta nomen'andriamanitra anao ary manomboka miseho ary manomboka hitan'ny olona tena mila azy misy karazany olona manko tsy mila le talenta sy fahaizana sy le zavatra hainao fa misy karazany olona mila an'le izy ary matola izy nataon'andriamanitra ao anatinao de misy karazany olona tena mila azy sady mety aminy mampandroso azy ary reo olo reo de miandry fantatran'zay zavatra ao anatinao zay de amin'ny lala zao fandarany zao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka mipitany aminao ny osotr'andriamanitra ary manomboka manositra anao ny tompo am'izao fotoana zao ary manomboka ho hitan'ny olona ianao raha mitady asa ianao de ho hitan'ny olona ny dossier anao raha misy fahaizana ao anatinao ka tsy hitan'ny olona de hanomboka isy fiatraikany aminao zay osotra zay le osotra zany tsy mapetraka anao amin'ny toerana ambany fa mitondra anao any amin'ny toerana ambony amin'ny toerana tena maizy anao tena mety aminao mihitsy zany osotr'andriamanitra zany tahaka ny Davida tsy nijanona mpiandrondro tsony fa tany an-trano Saoly ary dia tany an-trano mpanjaka mihitsy satria ny trano Saoly tsy hoe trano fotsiny fa sady ny fanjakana toerana miamiakatra miamisandratra tsy mifitetaka zany ianao raha mitena feno osotra ao anatinao ary de mitenena amin'ny tompo araza manaiky ianao zay manaraka an'ity fandarany ity amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny fanahy masina ao anatiko izy ianao dia osotra manositra ianao any amin'ny jaona voalohany misy zay ten'andriamanitra hoe ny osotra ao anatinareo ny fanahy masina dia mitondra ny osotr'andriamanitra ao anatinao ao avy amin'ny fanahy masina ny osotr'andriamanitra ao anatinao ary aza manaiky ianao am'izao fotoana zao raha tsy hosoran'andriamanitra sy mifanahany ny osotra zany tsy nampifitetaka ny Davida fa ny osotra nanomboka le zava-maneno tenen'i Davida de manomboka hitan'ny Saoly ary nitondra fanasitranana nefany tsy nosorana hitendry zava-maneno nefa Davida fa nisorana hitondra fanjakana mety mbola mitendry zava-maneno izy fa ny fony sy ny sainy mianatra mitondra fanjakana zay le osotr'andriamanitra mety hoe mbola mety efa namara teto hoe mety mbola mipetraka amina trano atonontony ngamba ny trano ipetrahanao fa ny fony sy ny saina fa mahita zavatra goavana be ny osotra zany de manomboka manokatra masom-panahinao ahitanao hoe inona ny zavatra homanin'andriamanitra anao ny osotr'andriamanitra ary andriamanitra tsy afaka amy zavatra tsy ilainao tsy tsirianao sy tsy hita amin'ny masom-panahinao fa ny osotr'andriamanitra de tena ilaina ary mila mandray an'izany ianao zao
tara loatra ianao raha pitsy vandray nositran'andriamanitra fa tsika miteny zao am'izao minitra segondra andraisanao an'ity fandaran'ity zao de efa raiso zany ositra zany mitenena ianao am'izao fotoana zao hoe raisiko ny ositra raisiko zany a anjarako zany a tsy maintsy mandray an'zany a amin'ny anaran' jesosy fa ro pastera de zao mbola lavabe moa zay ositra zay raha mbola resany mbola misy lesina lavabe mihitsy ary ngamba hoe mbola iverenatsika zay orina kely fa ny teboka faharomba resako pastera de ity andiny fahavalambey folo ty zao le vaky ny teny ary rehefa nitsahatra nyteny tamin'ny David ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiky pity tamin'ny Davida ny fanahany Jonatana ka tia azy ohatran'ny tena mihitsy izy ary Saoly nandray azy tany amin'izany an-trano ka tsy namela azy ody tany an-trano ray intsony izy mbola misy toy ny an'le ositr'andriamanitra hitanao zany fa hoe vokatry le ositra de zao tsy izy no nitady an'le toerana ohatra ny mpanjaka fa ny mpanjaka mihitsy nitady azy hoe loanao mipetraka ato an-tranoko a filaina ny olona ohatra anao zao ilaina ny olona ohatra anareo zao satria olona manana maizy azy ary ozy ny ten'andriamanitra andiny fahatelo hoe ary Davida sy Jonatana nanao fanekena no fitiavan'ny Jonatana azy toy ny tenany i Jonatana eto pastera andiny faefatra ary nesorony Jonatana ny akanjony ivelana zay teny aminy ka nomeny any Davida mba amin'ny akanjo fehitiny sy ny sabany ary ny tsipikany ary fehikibony koa azy i Jonatana dia tanidony Jesosy Kristy tompo Jesosy Kristy tompo zay tena tiatsika ozy ny ten'andriamanitra tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany raha misy zany ny tena tianao tena tianao a de Jesosy pastera fanahy masina Jesosy ary de Jesosy eto a de ozy ny ten'andriamanitra nanao fanekena na mihitsy Jesosy ozy ny ten'andriamanitra fanekena vaovao a amin'ny alalan'ny rahan Jesosy zany a no mariky ny fanekena fa ianao a de any Jesosy ianao a ary Jesosy a ho anao zany hoe misy fifamatorana fifanekena de zao le toy ny andiny faefatra hoe nesoro ny akanjony Jonatana teny aminy pastera de nampanaoviny any Davida le akanjom-piandrianana zay nanaovany Jonatana de nesorony de natafiny any Davida izany natafiny any Davida zany moa de efa voalohany aloha zany a zava-dehibe ny dikan'izay aloha hoe amin'ny fotoana ianao manao akanjom-piandrianana de io mana hitondra tsy ela zany ianao raha taditsika pastera tamin'ny androny Mordekay rehefa nanontany na manaka Agagita hoe inona no soa inona valim-pity tokony omenan'ny olona zay nanisy soan'ny mpanjaka de hoe ozy ny valin'ny amana Agagita tamin'izay fotoana zay hoe aoka alaina ny akanjo zay efa ny akanjon'ny mpanjaka de ampakenjona zany olona zany kanefa ny fotoana io a Mordekay mbola tsy nieritreritra mihitsy hoe hitondra fanjakana fa mbola fahadiana teo mba vadiny mpanjaka mbola nisaona mbola nitolona tamin'andriamanitra fefa napakinjona sady le akanjom-pandrianana zany zany de efa miantso anao sady miantso anazy sady hoe ianao ane ka ho apetraka amin'ny seza fiandrianana tsy ho ela ianao le akanjo zany misy dikany lehibe mihitsy ary zay akanjo zay de meny Jesosy atsika fitafiana ny meny Jesosy atsika itsika ty zany a tena marina araka ny teny pastera teo nizy anizy antao batisa amin'ny Kristy de mitavy amin'ny Kristy isika ty zany de manana fitafim-panahy zany tsika ty tsy tamaso zay fitafim-panahy zay tsy tamaso zay fa le fitafiana tany amin'ny Jesosy mahazanak'andriamanitra mampanjaka anazy zany nasorony Jesosy zay fitafiny zay de natafiny atsika ary zay mahatonga atsika hoe lasa fanjaka mpisorona lasa mpanjaka sady mpisorona zany tsika hoe ozy ny ten'andriamanitra hoe zay maharesy de ary hipetraka amiko amin'ny seza fiandrianana tahaka ny nandreseko io amin'ny seza fiandrianana fanjakana zany hoe ianao zany miara-manjaka amin'ny Kristy lasa misy ositry zay le mafanjaka amin'ny Kristy zany de miara-manjaka aminy zany ianao a amin'ny mahazanak'andriamanitra anao zany de tafy amin'ny Kristy anao zany hoe le fitafiny Jesosy zany a ny asorony Jesosy le fitafiny dia nomena antsika ary le fitafitsika le fahalotopana faratsiana zay nanana le fitafim-panahtsika naloha teo aloha de napakenjonany Jesosy iny tamin'ny fotoana Jesosy no tsaraina dia nokapohana dia nampitafiana akanjo izy de iny akanjo iny le akanjotsika iny fitafim-panahy iny loto ny fahotantsika noentin'ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany hoe le fitafitsika zany a noentin'ny Jesosy a ary le fitafian'i Jesosy a nomena atsika ary mahatonga atsika ho zanak'andriamanitra raha mino anao de afaka mandray am'zany am'izao fotoana zao Jesosy mino a fa ny famarinanao a ny famasinanao a ny fiandriananao a de tafiko am'izao fotoana zao ary za de zanak'andriamanitra ary mpandovan'andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy a ary ny fiainako miara-miafina amin'andriamanitra amin'ny seza fiandrianany amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'ny satana mikitikitika anao raha mino an'izany ianao a zany teny zany ianao sady manambara an'izany le izy ny a tsy vitany fotsiny hoe inonao tsy vitany fotsiny hoe fantatrao fa ambaranao anaty vavaka le izy a de teneninao
de tanteraka aminao resaka zay fitafiana mpanahy zay paster alohan'ny idiranao de ato amin'ny apokalypsy toko fahatelo ata de misy ten'andriamanitra tahaka an'izao ato amin'ny apokalypsy toko fahatelo andiny fahavalina amby folo zao ny teniny hoe fa hoy ianao ndifa vita amby folo fa hoy ianao manan-karena sy faniary fananana be aho ka tsy mananjava mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jambo ary mitanjaka de manoro-hevitra anao a ividy amin'ny volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy esehony ny enatrao no fitanjahanao andriamanitra zany manoro-kevitra anao androany hoe mividiana amiko ina moa dika zay mividy amin'ny tompo zay de hoe amin'ny alalan'ny rano jesosy kristy tompo tsy volamena na vola fotsiny vidiananao fa ny rantsoan'i jesosy kristy tompo atanao ny rano jesosy andrakotra anao ary de iny rano jesosy iny manadio anao a ary de lasa mitafy le fitafiana fotsy anao ozy ny ten'andriamanitra ho izy amore akanjo fotsy reo no avy amin'ny fahorinana lehibe ary ny akanjo no sasantsy no fitsiny tamin'ny rano zanak'ondro ny rano jesosy zany rehefa raisinao rehefa ambaranao rehefa teneninao rano jesosy de afaka manadio ny fitafim-pananao ka nininona fahotana zay nataonao zany raha mino an'izay rano jesosy zay anao de andriamanitra manarina anao manadio anao manafotsy anao de lasa olona madio ianao a lasa olona masina ianao a lasa olona marina ianao a ary de mendrika ny hotahin'andriamanitra zay na masarobidy an'izay fitafiana fotsy zay a fanamarinan'andriamanitra zay paster ya zay ny amin'iny resaka fitafiana iny a zavatra anankiray horesantsika eto amin'ny andininy fa andininy faharoamby folo eo ny soratra masina hoe ary Saoly natahotra ny Davida satria Jehovah nomba azy fa Saoly kosa efa nelany koa de le sorony Saoly tsy eo aminy Davida ary nataony fiarivo de nitarika ny olona ny voka sy niditra izy dia zao nivaka ny teny a eo amin'ny andininy fahatelopolo farany hoe ary reo andrinan'ny Filistina de nanafika ary isaky nanafika izy de Davida no hita fa endry noho ny mpanompon'ny Saoly rehetra ka de nisandratra ny anarany. Alleluia. Ino tsara ty zavatra tenenitsika ty pastoral va raizy ny Andriamanitra rehefa manendry olona anankiray dia niza olona mieritreritra ny isopatra n'iny olona iny na ivadika amin'iny olona iny nanao tsinitsina n'iny olona iny de tsy miady amin'ilay olona izy fa miady amin'Andriamanitra ary tadio foana hoe ny raha vao mikitika ianao olom-baositra anankiray ary ny olom-baositra resako eto de le olom-baositra mijoro amin'le foto-kevitr'Andriamanitra le olom-baositra mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra de i Davida zany ny resaka eto inona ny zavatra nitranga ozy ianao teto rehefa avy naresy an'ny Goliata i Davida ka nihirahira ny tovavy ny tambo zany mety hoe nisy fifaninanana hirany atao mety nisy fifaninana-kira atao dia nivoaka atao zany nytonon-kira hoe iza no azo raisina de hoe Saoly nafaty arivo fa i Davida nafaty alinalina nisy tonon-kira be lehibe mety nifaninana tamin'izany fotoana zany fa ny ty zany no nivoaka atao de tamin'izany vanim-potoana zany sosotra i Saoly ny zavatra tsy fantan'ny Saoly nefa sy ny ekipa ny pastera de ity ny olona omban'Andriamanitra ary ny olona nosoran'Andriamanitra tsy azo hifaninanana ianao zany raha mieritreritra hoe hifaninana amina olom-baositr'Andriamanitra zany na hoe hifaninana hoe ezaka idepasy ianao na ezaka ninninninninninna ataonao zany ka mieritreritra idefy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay omban'Andriamanitra tahaka ny Davida de tsy ho vita mihitsy pastera tsy ho vita mihitsy hoe ohatra hoe pastera alba reo zao misy fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao de iny le fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao ny hitahin'Andriamanitra anao sy hitahin'Andriamanitra ny lava de isy olona eritreritra hisopatra anao sy anao tsinotsinonanao amin'le izy na anao sabotage an'le izy nga azo atao zany tsy azo hifaninanana ary misy zany ane pastera hoe io a samy manana an'le
le fahasoavana napetrak'Andriamanitra ao anatiny jereo tsara ny ny apôstôly Petera dia lohan'ny fiangonana ary Jesosy mihitsy nametraka azy ho lohan'ny fiangonana. Fa raha jerentsika dia ny apôstôly Paoly no apôstôly farany tato anatin'ny filazantsara. Io nameno an'le rombe io nameno ny roambe folo ny apôstôly Paoly, ny faharoambe folo ny apôstôly zay nofitiany Jesosy. Fa tsy maty ahy fa imaty ahy zany tao anatin'ny latsa-patra. Tsy hita tableau mihitsy. Dia jereo tsara fa i Paoly a somary tara ihany zany no fidirana tao anatin'ny membre ny apôstôly, ary ingara iny raha mbola namono martyre sy ny rehetrarehetra, zany hoe mbola hafa mihitsy ny mission-any. raha hoe am'bolina kitra izy dia any amin'ny fanampim-potoana, any amin'ny fanalavam-potoana zany izy voaray zany. Dia zao nefa zavatra nahagaga, le fahasoavana tao amin'ny Petera tsy mitovy ny tao amin'ny Paoly. Tsy hoe le tao amin'ny Petera akory nafindra tao amin'ny Paoly, na le tao amin'ny John no natao tamin'ny Paoly, fa le amin'ny Paoly hafa mihitsy pastera. Ary mission internationale no tao anatin'ny apôstôly Paoly, ositra internationale. Raha jerena somary ohatrany hoe mijery baiboly tsika dia ny an'ny Petera somary local ihany, zany hoe national, tsy nivelatra akoatrany teo amin'ny firenena zany le izy. Fa i Paoly nanana zay mission internationale zany satria tonga hatrany Azia izy a, tonga hatrany Europe izy a, tany amin'ireo firenena lehibe maro isan-karazany. I Petera tsy afaka hifaninana amin'ny Paoly, nefa ny zavatra nanana amin'ny Petera koa tsy nanana amin'ny Paoly. Fa ny zavatra hitovizana fotsiny dia hoe nisy olona mibebaka teo, nisy démonie nivoaka teo, fa le fitombony le fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny samy hafa mihitsy. I John hafa mihitsy ny tao anatin'ny John, zay le hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Ka io a misy vanim-potoana, misy mpanompon'Andriamanitra tendren'Andriamanitra hanao mission internationale, misy mpanompon'Andriamanitra tendren'Andriamanitra hanao mission nationale. Io moa tsy misy ten'Andriamanitra hoe tsy ho am'izay maniry no am'izay miazakazaka, fa maninona moa izy iny pasteur? am'izay midrana fotra Dia amin'ny noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia ohatran'izay le izy. Ka le izy a hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany nomen'Andriamanitra zay fahasoavana zay dia tsy azo ifaninanana pasteur. Za misy vanim-potoana mba misy fahasoavana ihany moa men'ny tompo anao zany, tsy dia hoe lehibe noho ny an'ny hafa akory fa mpanatretena ny tenenana zany. Dia le fanomezam-pahasoavana kely mba omen'Andriamanitra anao io a, lalana anankiray hitahin'Andriamanitra anao moa zany mazava ho azy, sy hitahin'Andriamanitra ny hafa ihany koa. Dia misy olona indray maniry an'izy io, maniry an'izy io hoe ahoana ary ty, ahoana zao ny am'izao. Dia zao fotsiny le izy, zao fotsiny le izy pasteur, anjaranao no mitrandraka ny anjara tandrifo anao, anjaranao no mitrandraka ny tandrifo anao dia mangatatsy hodrano amin'le mpanompon'Andriamanitra irinao ny fahasoavanao anatiny. Fa saingy izao aza mifaninana aminy, aza mifaninana aminy, fa zay le teneniko anao hoe tsy azo ifaninanana le izy. Misy olona lazaiko anao a, misy olona lazaiko aminao hoe mitory filazantsara manangana ny fiangonana io, mitsangana foana ny fiangonana io, fa misy olona tsy natao hanangana an'izany mihitsy, mitaiza no ataony fa tsy manangana. Da raha izy manangana io tsy tafatsangana io fa 30 taona io, fito amby 70 foana ampinao. Fa nahoana misy olona manangana fiangonana tena hoe natsoan'Andriamanitra mihitsy, natsoan'Andriamanitra vao tonga eo amin'le toerana anankiray izy. Fa lazaika aminao fa miroborobo be pasteur. Dia nefa indray le mpanompon'Andriamanitra io mijanona eo a, mijanona mihoatra ny enim-bola na hery taona potika izy nanangana ny ihany manapotika azy. Fahasoavana zany, ary fahasoavana zay a mety tsy hanana ny hafa fa le olona ny manana azy. Raha ohatra zao tsika somary resaka fotsiny hoe na amitony resaka délivrance atony pasteur, zareo fa misy olona manao délivrance, marina fa ny baiboly dia miteny manao hoe izao famantaran'izao no anaraka an'izay mino androka démonie amin'ny anarako izy. Fa misy olona mandroka démonie fa tsy mivoaka io a, misy olona mameta tanana amin'ny marary fa tsy mety sitrany io marary io a. Dia inona ary ny zavatra tokony atao anatin'le izy? Zany zavatra zany zao azo trandrahana tsara, azo trandrahana tsara satria mitolona ianao anaty vavaka, ao anaty fifadikanina, manamasina tena tsara, mandeha anaraka ny ten'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao le izy. Eo amin'ny resaka fitahiana ara-bola, eo amin'ny resaka fitahiana ara-bola dia isy mametaka fanontaniana indray hoe nahoana ny tsy tahian'Andriamanitra ara-bola mihitsy. Za dia mahita pasteur Alvarez, za dia mahita raha jerena ty tenin'Andriamanitra ty dia ny olona nateraka indray, ny olona niova fo dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia raha tonga zanak'Andriamanitra ny olona dia lasa mpandovan'Andriamanitra.
ina moa le mpadovan'andriamanitra misy vanim-potoantsika ny masaka ao anatin'ny saintsika de leo mandova fiainana mandrakizay ary tena mariny zany fa tokony ho any an-danitra daholo zany ny olona anankiray nateraka ndraika vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy fa ny aza donoina fa itsika olombelona de tsy fanahy ihany fa olombelona tsika zany hoe mila sakafo ty vatany ty tena raha ohatra zao anao ndeha ho any ampitany ranomasina mila volana zany paster na hoe tsy atamatavy fotsiny ianao tsy folo point ianao mbanao vakansa mila volo zany mila volo zany fa jereo tsara fa misy mpanompon'andriamanitra zany tsy mba mijinja ny vokatra zany anjara lovany zany efa mpanompon'andriamanitra izy nefa na de ranomasina aza tsy mbola hitany mahita iny izy fa amin'ny tele izy mahita de amin'ny Facebook izy mba mahita ve ohatran'izao zany ranomasina zany de mahita fa ohatran'ny hoe rano nanosy reny no hitany ohatra ngampa tena ngoza be ohatran'ny ty anosy ty masay ty ny ranomasina de hitanao zany hoe misy olona zany tena tsy miaina mihitsy ao anatin'le tontolo le ino ty fitahin'andriamanitra le fitahin'andriamanitra fa ny marina de tokony iainatsika tena tokony iainatsika zany hoe mena ao anatina tontolona fitahina ara-bolo zany na hoana mora lasa ara-bavy malala na hoana mo ohatra hoe ny olona tsy mivavaka aza tahin'andriamanitra de nahoana retsika mivavaka be ny tsy ho tahin'andriamanitra logika be paster tokony ho tahin'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra rehetra ary rehefa tahin'andriamanitra ianao za zany de tena ny olona anankiray rehefa tahin'andriamanitra de misy saoly mitsangana foana mialina azy de ro tsara nefa ohatra ianao zao mba mahita pastera metimety na mahita vavaka metimety de zao foana ny tsy maintsy tenin'ny olona reny le mpangorona mpafolo-karenan'olona reny le zao sy zao misy saoly be dehibe mitsangana atin'ny andimy fasivy de zao mivaka ny teny ary saoly atramin'izany andro zany de nangarika tena mangarika be ary be dehibe saoly mangarika rehefa mba mahita ny olona anankiray ohatra hoe tahin'andriamanitra indrindrandrindra moa maka mahita pastera ohatra hoe pastera ohatra hoe mahita amin'ny pastera alvares ohatra hoe mitora 4-4 fa lazaka aminao fa be dehibe saoly mangarika tsy voatery ho jonathan daholo ny olona eny an-dalana fa misy saoly mangarika be mihitsy hoe reny le mpangorona mpafoloka reny tsy fantatry le olona akory le fahamarinan'ny tenin'andriamanitra za tena miteny aminao pastera za zao nefa nahitan'izany hoe misy olona tena potika tena tsisy nininina efa rava ny tokantranony rava ny fananany efa marary le olona de mandre tenin'andriamanitra ohatra zao ampianarina aoka ianao atoky amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra de reny olondray misy fotoana 5,000 ny vola miditra aminy ray andro 5,000 ariary de anasorany 500 atao fafolo-karena tsy any amin'le vola ny tanjona amin'iny fa le fakataovan'le olona ny tenin'andriamanitra de reny olondrany tahin'andriamanitra de misy fotoana tafakatrara hetsy ny vola miditra aminy de manala ray aly izy ataony ampafolo-karena fahamarinan'ny tenin'andriamanitra io fa za miteny aminao fa misy olona misy am'ireny olondrany am'izao fotoana zao mivezivezy any ampitan-dranomasina makany Chine makany Dubai manao affaire maro isan-karazany tahin'andriamanitra izy makany Europe satria izy natoko tao amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra de ireny olondrany ve no tenenao hoe aory-dalany ampafolo-karena sy ny fanatitra nefa de para tsisy nininy reny tonga tao jereo fa be dehibe ny olona navita trano pastera manana riana 3 manana trano be riana 2 nefa de para tsy nandofatrano tsy nalofatrano akory izy tao de ampianarina aminy inona ny lalam-pitahina pastera inona ny andraisana ny osotro ny fitahina de ny andraisana ny osotro ny fitahina tsotra be le izy miainy tenin'andriamanitra ianao de aloavany fafolo-karena sy fanatitra zay le fahamarinan'ny tenin'andriamanitra zay mandoa mpafolo-karena ianao manao fanatitra ao an'andriamanitra ianao raha izay ajako ara-topo azy zay tahotra de misy fotoana reny olondrany raha manao sakrifisy ny fanana mihitsy pastera fa ny mangarika tsy maintsy misy foana mangarika tsy maintsy misy foana amin'io fa reny olona kosa lefa tahin'andriamanitra tena tahin'andriamanitra na rehefa tahin'andriamanitra le olona za miteny aminao pastera fa ny olona ne tsy adala ny olona tsy adala za de miteny aminao zany tena ny olona mivavaka ohatra hoe atao amin'ny trano fivavahana vao ny oloko ny olona mivavaka ataony hoe tsy voatery olona sahirana daholo tsy voatery olona sahirana misy olona manana ny maizy azy io misy olona sahirana be dehibe koa sahirana vany le olona potika de tahin'andriamanitra izy efa nazavaiko tampijery teto ndray andro hoe misy olona ny milliardaire izy tonga ao fa milliardaire efa anarana fotsiny sisy fa nany frais anabus azy efa tsisy tsony fa mangataka aminao izy hoe mba me 5,000 any paster milliardaire izy fa mangataka 5,000 zany hoe ny anarany any fiarahamonina mbola milliardaire fa ny marina efa tsisy ninina tsony de reny olondrany nefa ampianarinao ampianarina ny tenin'andriamanitra ampianarina ny tenin'andriamanitra de manomboka maka to
dia manomboka makato dia manomboka mihirahira ity manao hoe Saul nafaty arivo fa Davida nafaty arinalina, Saul nafaty arivo fa Davida nafaty arinalina, dia manomboka misandratra ny fiainany. Ozy izy le tenin'Andriamanitra nivakiko farany teo manao hoe ka dia nisandratra ozy ny anarany eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andiny fatelopolo farany. Nisandratra Davida, reny olona zay mahatoka eo anaty an'Andriamanitra eny zany tsy maintsy misandratra ireny pastera, tsy maintsy misandratra ireny. Napotika le olona rehefa mahatoka eo anaty an'Andriamanitra tsy maintsy misandratra. Ny résultat zany atao mitompo tonga dia fantatra foana hoe rehefa mahatoka ianao anaty an'Andriamanitra tsy maintsy misandratra. Na tedavy ny olona hoahetra tsy maintsy misandratra, tsy maintsy misandratra. Na misy mieritreritra manao hoe mihetra io, tsinotsinona io, tsy mety mihetra mihitsy io, fa tsy maintsy misandratra foana satria zay le voalaza amin'ny baiboly pastera Alvaresika dia zay le teniny koa zay hoe tsy azo hifaninanana io, tsy azo hifaninanana ny mpanompon'Andriamanitra miaina ao anatina fankatoavana. Ny olona anankiray be ositra, ny olona anankiray miaina tena miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Josefa, tahaka ny Davida hoe ary Jehovah dia nomba azy, rehefa Andriamanitra nomba azy tsy misy matohitra azy ozy izy ny voalazany tenin'Andriamanitra. Zay tenina faran'izay pastera le ozy ianao mpafisandratana zay mila mino am'izay tian'izay sika totranato ary tsy mila tsy hoe vitany fotsiny hoe mino ianao ary manaiky an'izay fa tenenina mivavana hoe satria ny tompony zany dia napetrena teo amin'ny azo fijaliana maty nalevina ary nitanjaka izy zay fieretretena ny tompo zay dia fisandrata zay zany fisandratatsika hoe za dia mino araka ny voalazan'ny soratra masina fa misandratra ny fiainako noho ny amin'ny heriny azo fijaliana Jesosy tamin'ny alalana nafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia misandratra ny fiainako ary tsy maintsy misandratra. Mila mino an'izany teny zany ianao ary dia mila miteny amin'izany manao confession des fois, mila lazainao zany. Ary resaka ihany koa pastera le zavatra niteneninao teo le resaka fitahin'Andriamanitra teo marina tokoa zany pastera hoe misy zavatra mampametra-panontaniana tokoa hoe vana mpanompon'Andriamanitra anankiray, mpanompon'Andriamanitra ianao manao asan'Andriamanitra fanontaniana mipetraka dia zao pastera hoe ianao manompo an'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra tena mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Satria zao manko raha tsy mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra ianao dia lasa forcenao le fitahiana ary mety hampiasa ianao politika mba hahazoana fitahiana ara-bola na fahazoana vola ohatra hoe misy politika ampiasainao, misy zavatra ataonao Andriamanitra nefa mitanao ary eno tsara kesao Andriamanitra dia mitanao satria ianao manompo an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao manaiky ny hevitry ny devoly le menarana ela dia devoly satana zay tao amin'ny sahedena ary zay moa nitokana Jesosy Kristy tompo milaza manao hoe mekoery ianareo anitsaka mainko sy ny menarana ary andresy ny hery rehetra nana favalo anitsaka mainko sy ny menarana zany hoe mbola eo foana zany le menarana ary miafina izy ary te hihinana fitahina amin'ny fotoana ianao manaraka ny toro-hevitry le menarana dia zay pitipity kely sisa latsatsaka amin'ny latabatra avy any amin'ny bavan'le menarana no hohaninao, mampiasa fetsifetseny ianao, mpanompon'Andriamanitra mampiasa lainga ianao, mampiasa fitapitaka ianao nefa mpanompon'Andriamanitra dia amin'ny fotoana ianao manaiky an'izay hevitry le menarana zay dia Andriamanitra nefa ry mandotraka fitahina aminao dia izy mihinana an'le fitahina, hohaniny alainy le fitahina, angalary le fitahina dia ianao le mpanompon'Andriamanitra lasa tsy miaina ao anatin'le fitahina fa miaina ry amin'ny mampiasa politika zavatra sesitsisa tsy lan'le menarana riny mba hohaninao mba hivelomanao dia lasa sahirana ianao, lasa mijaly ianao ary dehibe no miteny hoe arakarak'izay hatram'izay nanompoana ain'Andriamanitra ohatrany tsy mahita fitahin'Andriamanitra. Ny antony tsy hoe Andriamanitra tsy mitanao, tena mita Andriamanitra fa tsy voarainao le fitahin'Andriamanitra fa misy mangalatra le izy satria nahoana misy mangalatra satria ianao manaiky ny toro-hevitra le fahavalo ianao, tsy manaiky ny soratra masina ianao, tsy makato voalaza amin'ny baiboly ianao, tsy manaraka ny fanahy masina ianao. Misy olona ohatra hoe misy olona misy fahasoavana kokoa no ianao na hoe tianao mba ho azo ny fahasoavana avy any dia misy lalana atoron'ny baiboly mihitsy ao, misy lalana atoron'ny baiboly mihitsy ao dia arahanao zay baiboly zay fa Andriamanitra rehefa mitanao toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Rehefa olona manisy soanao na mitanao rahalahy sy rahalahy mpanompon'Andriamanitra dia zao ohatrany hoe tady akin-doha aman'olona ianao lasa ohatrany hoe voafatotra mifikinandohany ianao fa rehefa Andriamanitra mitanao dia zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana lasa miaina mpahalalana ianao ary tsy nofinao ihany no migioka ny fifaliana vokatry ny fitahin'Andriamanitra fa ny ara-panahinao ny nofinao. Be dia be pastera misy mpanompon'Andriamanitra jerinao avelina izy ohatrany hoe na olona manompo an'Andriamanitra, olona manompo an'Andriamanitra jerinao avelina ohatra madio be zany fitaviana ohatra mitsikitsiky zany izy eny an-dalana eny ohatra mody mitsikitsiky zany fa rehefa jerevanao fiainana ao anatinao dia fiainao alahelo
feno fijaliana feno antso misy ao anatin'ny fanahinao misy antsoantso ao anatin'ny fanahiny eo misy teny miantsoantso miantso vonjy eo amin'andriamanitra ozy ny tena ozy ny jesosy nefa nampianatra fariseo hoe lozanareo mpanao dalana fariseo a fa ivelanynareo milalitra fotsiny faneo anatinareo rombaka sy olitra misy karazany olo loatra zany ohatra ny tsikitsika faly izy ty ivela fa ny ao anatin'ny fiainanao feno fijaliana sy tomany ranomaso kikiky antsoantso satria inona ny antony tsy miaina am'le fitahin'andriamanitra fa le fitahin'andriamanitra rehefa tonga aminao de sady faly ny fonao faly ny tenanao faly nareo mianakavy ary matra misy fifaliana atrany anatsinao le izy tsy mitanondrika ianao fa faly ianao mideran'andriamanitra le fifaliana zany tsy amboamboarina fa tena ty ivelany a ao anaty a ny manodidina anao miaina am'izay fifaliana miaraka amin'ny fitahin'andriamanitra zay paster ivavakantsika am'izao fotoana zao ary isotra ny tompo nohony am'izay ten'andriamanitra zay raha eo dia misotranao zay a nohony amin'ity Samoela voalohany tompo valy ambe folo ty a tsy ary voalaza avokoa andriamanitra ny tena hevitra rehetra zay ambaran'ity soratra masiny ty a zay manambara zavatra be dehibe tsy takatry ny sainay zavatra be dehibe mbola tianao ianaranay kanefa de sombotsombony zavatra nambaranao teto kanefa na de sombotsombony sy apahany any ary zavatra nianarana teto dia nafanay kosa tompo hoe mianatra nandeha ndray ary mahinao zany teny zay zany tompo a tsy ho an'ny hafa ny nandraisanay zany teny zany fa ho anay mihitsy a ary mpiarina amin'ny fiainanay misotranao andriamanitra satria tao anatin'izay tolo teny zay dia nisy olona ny afaka tamin'ny fahazaran-dratsy nisy olona afaka tamin'ny fikinan-dohaman'olona no mifahasoavanao teo ka nyray fitahina sy fahasoavana mpanompona tsirairay avy a amin'ny anaran'i Jesosy amen farany ny fotoanantsika tompoko a ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasa antsika rehetra tompoko